Tsiromara president. Tsiromara. Presidentini Samad. Sobra. Sotra betsaka nanome fitenenana dia matao folo. Araky ny nambarany rahalahy teo reny a, tsy vitany hoe nandinika izahay fa hitondra sosikevitra koa hanatsarana an'ity tendrombolam-panjakana 2025 ity. Voalohany indrindra fantaniana alohan'ny hitondrako an'le sosikevitra tompo ty amin'ny tanany madame ministre finance ahako madame ministre zaho tsara misy resaky fanambalia resaky eto fanambalia finance ary zaho koa manambaly. Za fantaniana tiako apetsaka madame ministre finance manahy ny vahoaka malagasy satria rehefa mandinika tsara an'ity loi de finance ity izahay ary nitondra ny hevitra izahay avy atao fanoherana mba hampihenana ny fahantsahany malagasy ary mba hampitomboana ny volany malagasy rehetra. Tsy dia misy manko zay zavatsy zay satria betsaka loatra ny hetra ny foronina vaovao ato hoentiko io rehefa avy eo. Fantaniana mipetraka mino madame ministre finance fa ny FEC sy FRD tokony am'le 30 zao mivoaka nefa mety tsy mivoaka izy ka les conditions napetsaky nireo mpamatsy vola reo ambarao mivoaka malagasy satria manko le zavatra nisoniavin'ny madame tamin'ireo mpamatsy vola reo mampanahy anay fa mety hampiakatra lettre de détention zay nisoniavinao mety hampiakatra ny rahitra vérité de prix anao ny prix carburant ka zavatra mangatahako madame mba omeo tokony voaka malagasy eto androany hoe tsisy fiakarana io ao anatin'ny ty loi de finance ty ao anatin'ny ray taona zany fa sao de hoe vita ny fifidianana tonga de boum hiakatra tsika satria somary misimisy any io vola io ary condition mitovitovy any amin'ny 103 millions de dollars any amin'ny banque mondiale 100 millions de dollars tsy resaka no any bady iny zay zany ny mbangatako valinao madame ministre. Zavatra anankiray koa mbangatako valina reto ray aman-drenitsika mpisotsorono reto madame ny privé nampiakatra nampiakariny zareo zany ny vola fisoronono zany fa isika fanjakana koa ve hampiakatra mba ty koa ho henon'ireo ray aman-drenitsika manerana Madagasikara hampiakatra vetsika fanjakana sa tsy hampiakatra fa za moa tsy dia mahay loatra tsy hitako ao anatin'ny loi de finance izy zay zany ny zavatra anankiray. Zavatra faharoa remarque faharoa koa mba tiako hisorana manokana nareo ny heno ny rehetra tsy zahay avy amin'ny fanoherana ihany fa ny vahoaka malagasy rehetra
na député mpanoana zao fitondrana zao na ireo mpanjara amin'ny resaka mobily zany isorana nareo ny hainy ka nitondra fanitsina satria tena zava-dehibe le nitondra fanitsina satria be dehibe ny zavatra mba tiako hoentina hitondrantsika fanitsina fa ny aiainay tompoko de zao so de to hampiakariny zareo opérateur mobile les frais ka eto madama de amevotoky izahay tsy hoe mandeha telo volana mandeha dimy volana tonga de miakatra tampoky frais io tahaka ny hoe misy rahalahy zay teny hoe milliardaire crédit milliardaire tsy niova io fa milliardaire foana fa zavatra atao zareo a miamahi le izy ao ka izay zavatra zay le durée d'appel zay no ny hena fa le milliardaire mipetraky ka ny olona businessman moa mahita lalana hakany le vola ka mba ome votoky re tompoko ny vaoka malagasy fa ny frais io tsy hiakatra mihitsy ny frais sotra tompoko eo amin'ny resaka fampidiram-bola mpanjakana tompoko laza moa nareo fa eo amin'ny 10% eo ny fahavitsiana 10,7% fahavitsiana resaka fandoavan-ketra zany raha eto Madagasikara raha moyenne zany a tokony 15%, mbola tarakely zany tsika 5%. Fahitako an'ity loi de finances ty dia betsaka ny olona hihemboky satria betsaka loatra ny taxe vaovao ndray napetratsika raha tsy zavatra tiako ambara amty maro ireo entana vaovao zay lasa misy taxe am'izao fotoana zao tsy asa nefa ny zavatra mampatahotra madama les élecafs zay laninay tato ny olona avy any ivelana afaka mampiditsy etato tsy mandoa taxe ka lasa isika eto Madagasikara indray koa no terentsika zay miteraka asa eto sy teny zao a rehefa mahita an'io de mandeha any Tanzania izy a mba ampihena ny volany ka izay ny antony hoe mila mitanjina tsara isika fa hoetiko le fanazavana ny resaka zay sy DG tamary ohatrany tsy ao izy zany a fa misy entana andavanandro be de be ato anatin'ity boky ity a zay iainany vahoaka misy nareo taxe ohatra am'izany a ny resaka savony ohatsy ary savony tsotsa mihitsy ne nampiakarinareo am page tonga de nijereko moa le izy page 87 satria teninareo tsy misy jerenareo fa page 87 zavatra tsisy taxe io taloha lasa misy taxe le savony ordinaire zay ampiasay malagasy rehetra malagasy madiniky ka ny fangatanay ramatoa minisa de aleo asorona reny zavatra zay ampiasay vahoaka madiniky tsika reny raha izay iresaka koa tsika fatatsika tsara fa am'izao fotoana zao zany a dia mananolana tsika amin'ny resaka énergie de varina ny tena satria hoy izy le raha lanandray fitenenana teo ny olona any ambany vohatra any ambany vohatra tsy de mampiasa électricité fa mampiasa resaka torche avy amin'ny herin'ny masoandro de varina ny tena nahita nisy nareo taxe ndray reo zavatra leo nefa tsy tsika eto andreny vohatra mampiasa an'io fa ry abanay ambany vohatra any ka ireny zavatra le DG ramatoa minisy mba tianay mba hisitsika fanovana ato amin'ity fandalina ny inona moa anaran'ity
tetibola fanjakana ity. Dia mbola hoentiko ihany le izy. Nataontsika lahara-pahamehana ny fambolena. Bravo. Tena mety le izy. Fa za kosa dia mba mangataka madame la ministre hoe le tracteur aza asianareo taxe. Averenonareo tamin'ny taloha indray. Fa amin'izao fotoana izao lasa isianareo taxe avy koa tracteur. Raha tsika dia hanao an'izany investissement. Lasa ny mpamboly indray koa lasa tokony mba hoposentsika hamokatra bebe kokoa. Misianareo taxe ny tracteur. Mba asoro koa io fa olaninay rehefa soronareo daholo ireo zavatr'ireo. Dia fantatsika raha matoministra fa be tsy voavany délestage. Tsy voavany délestage eto. Ka maro ny olona ny orinasa ngezareo mampiasa groupe. Dia mba mangataka aho zany mandraka mahana tanteraka ny délestage zany. Dia mba mangataka aho mba foaninareo koa ty taxe ny groupe ty mba hialana amin'izay zavatra zay. Satria reo hitanao zao misy tanàna mangily zay. Ny prix any lafo be dia miteny zareo tsy ampy olo mampiasa azy izy satria mampiasa groupe zareo mampiasa koa panneau solaire. Ka mba angatahinay koa io mba asorona ao anatin'izay zavatra zay. Dia momba ny fampianarana fampidiram-bola daholo zao momba ny resaka fampianarana. Nataotsika koa ny resaka fampianarana hoe mba handrosy Madagasikara resaka teknolojia digitalisation. Bravo. Mety zany manao an'izany izahay fanoerana. Fa izao kosa nefa tsisy taxe ny portable na laptop ordinateur portable taloha. Lasa misy taxe izy ankehitriny. Amin'izao fampianarana fa potika zao ve ny zanatsika raha dia mba angataiky no tsisy taxe taloha reny mba atao zao famaranako azy dia zao amin'ny fampidiram-bola. Aoka re tompoko ny taxe satria tsy zakany malagasy mahantra ny malagasy amin'izao fotoana izao. Mbotra amin'izao fotoana izao moronatsika taxe. Fa ekeko rehefa miarina ny vahoaka malagasy mivelona no tsy mampanina. Fa amin'izao fotoana izao mbola mahantra atsika. Ary indramiko le tenin'ny reo eveka reo hoe fa tsy tsatsany haitsika ny fiakarana vidim-piainana. Ka izay no angatahiko hoe rehefa tonga izay fotoana izay mba atao izay zavatra izay. Dia hitanareo za olona resaka labiera ohatsy. Nitenen'ny DG tao mba ampihenana izy izy ny fisotroana labiera tamin'ny taxe teo iny na misina taxe nampiakarana anty hetra anio 10 tsy manino ampiakaritsika nefany io zavatra io fa tsy nikitihitsika le zavatra ny labiera farina avy any ivelany. Dia nefa le labiera avy any ivelany ane madame la ministre tsy malagasy no miasa any fa le labiera eto malagasy no miasa eto. Ka izay miantony mahatonga anay hoe mba jerena zay zavatra izay. Manaraka izay resaka eo amin'ny sehatra fandaniam-bola. Resaka fandaniam-bola zany ekenay raha matoa ministra fa betsaka loatra le investissement eo any amin'ny rano tsara zany. Fa ny olana manko madame la ministre fefa niteny izy moa anaran'iny ny filoham-pirenena hoe manao investissement resaka zeza tamin'ny janvier 6 mois na vitanan'io tsisy hatramin'izao. Ka niahinay dia zao manahy izahay tompo sao dia betsaka loatra zavatra tenentsika ao dia tsy tanteraka le izy fa ny vavahany sy teny rendrenasony miay mangataka amin'Andriamanitra mba hampina tompoko nareo mba ho tanteraka avokoa ireo fandaniam-bola investissement izay misy fiatsakany amin'ny vahoaka. Fa izao anefa madama mba ity zavatsy ity angambany mba apetrakitsika le zavatra ilain'ny vahoaka.
zavatra mba hiteraka vokatroa, hiteraka asa. Zao ohatra tsy mino hoe asolo tao zany l'investissement non productif reto asorona daholo aloha am'izao fotoana zao. Fa tsy hoe rehefa ho farany koa ny tao de afindrany ndraiky vola de tsy mandeha le izy. Mba ho objectif tsara isika, mba le zavatra ataotsika mba hisy impact any am-vahoaka. Asorona tao ny gymnase, asorona tao ny piscine olympique, asorona tao reto building mora reto. Fa ina ny asolontsika azy? Ny asolontsika azy de izao. Io zao misy resaka fanjonono. Nanao contrat tsika amin'ny firenena maro. Io contrat amin'ny firenena maro zay nataotsika io madame, ny lasa miteraka asana Durban izy. Satria maninona tsy manana fotodrafitrasa atsika handanjatsika azy eto Madagasikara. Nefa raha zany zavatra zany amboaritsika, ino anaty piscine anankitelo fotsiny fo mahavita azy any amin'ny ray alina mahery miasa ho azon'olona. Ka izay tompoko ny mba angatahiko madame la ministre hoe asolotany de soloy zavatra miteraka azy. Eo amin'ny président comme ao fa voaka malaga tsika sportif mbo tsy maro na ino na tsy mandeha zany io. Enao ve 77 millions de dollars nilaninao taria, nefa 40 millions de dollars ny ain'olona azo ananova baolina. Aitsika 77 millions de dollars tsy azo ananova baolina le izy. De resaka amin'ny resaka eo amin'ny mpiasam-panjakana teo, ombako manana zany, ombako manana le tenin'ny rahalahy rehetra teo madame. Satria le insécurité io zany mahatonga an'io nona ny olona, mosare ny olona, tsisy asa zany. Ka tika zany tokony ao investissement any amin'ny fambolena. De ombako manana le nangatany reo rahalahiko reo hoe aleo ampitombotsy ataotsika 750 ny an'ny agriculture, ataotsika 750 ny an'ny polisy, 750 ny an'ny zandary, 750 koa ny an'ny miaramila. Satria rehefa voko ny olona tsy mangalatsy zao ny malagasy. Malagasy io misoa, malagasy io tsy mifamono zany. Fa rehefa anao naty hadiny le kolotsaintsika. Ka izay no angatahiko ny amin'iny. Ny amin'ny resaka mikasika ny masombolo madamo amaranako azy. Resaka masombolo zany amaranako azy. Zao betsaka loatra le ity masombolo ity danger ho atsika. Rehefa niresaka tamin'ny technicien zay madame, de mitady zezika be deabe io mitady rano be deabe io mitady fanafody be deabe io ary mitady masombolo. Ny zezika de avy any Chine, ny inana ny fanafody avy any Chine, ny inana ny masombolo avy any Chine. Ary ny vokatsy ny madame tsy azahoanao masombolo zany. Dikan'izay zany raha mandeha amin'ity zany politika mpanjakana de midika zany fa hiankidoha amin'ny chinois isika. De danger ho atsika zany ary simba tanitsika io. Fa ny zavatra mba angatahiko madame de zao, aoka re tompoko ho lanina tamin'ny fikarohana nataon'ireo teknisianina malagasy fa tratratsika. Raha ataonareo mandaika de mandehana isika eto Antananarivo ao Itos, misy an'izay général zay mijereko 1 hectare nahatratra izy 12 tonnes. Fa tsy avy any Chine, tsy avy any Chine zao fa avy eto Madagasikara. Ary tsy sivany tany fa resaka fizerena rano ny tena mampitombo an'io resaka vary io. Ka izay tompoko ny mba ataonao aza amin'ny risquetsika hanimbana ny tanitsika sady lasa manao tsinotsinona teknisiantsika. Zay mahatafavoaka an'izay zavatra zay. Ka eto de manambara izahay avy ao fanoherana, raha ohatra ka tsy misy fanotsina amin'io zavatra angatahinay zay tsapanay fa hisy impact amin'ny fiainan'ny vahoaka. Tsy zavatra maro nangatahinay io, mba zavatra fitatsika fa tsy fila voatsiary fa tena hisy impact amin'ny vahoaka.
Ka raha tsisy fanitsina tompoko le izy. Dia ambaranay fa manotra tanteraka anty loi de finance ity Israel. Sao tompoko la magasitraka tompoko va.